Miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana mofinaina isika amin'ity talata maraina ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola afaka mandray ny teniny hatrany. Lohanderantsika ny amin'izany anefa dia hivavaka isika. Mitombo mbola velom-tsara anao izay amin'ny fitahiana sy fitantanana anay. Misaotra anao izay miay anay amin'ny fomba manokana ary manome zavatsoa anay mandrakariva tano eo ambalanao hatrany izay iray eo. Anaran'i Jesosy, amen. Teny mofinaina antsika androany dia manao hoe matokia an'Andriamanitra. Nalaina amin'ny Tesalonianina faharoa toko fahatelo andiny fahatelo manao hoe fa mahatoky ny Tompo izay ampahery sy aro anareo tsy ho azony ratsy. Amen. Filofiry moa ireo mamakivaky ny fiainana eo amban'ny rahony fanameloana. Tsy mino ny tenin'Andriamanitra izy ireny. Maro amin'ireo maniry ny ahita ny hafa hitsahatra ao amin'ny fitiavan'i Kristy, izay mamela heloka no tsy mitoetra akory amin'izany fitsarana izany. Ahoana ary no hitarihan'ny hafa aneo ny finoana tsotra tahaka ny zaza raha toa ka izy mihitsy ka izay mandefy ny fitiavan'ny ray amin'ny alalan'ny fihetseham-pony? Dia isika toky tanteraka ny tenin'Andriamanitra ka atsiaro fa zanany lahy sy zanany vavy tokoa isika. Dia isika nazatra ny tenantsika ino ny teniny, mandratra ny fon'i Kristy isika rehefa misalasala satria efa nasehony antsika ny pirofo ny fitiavany. Efa natolony ny ainy mba hamonjeny antsika. Hoy izy amintsika manao hoe makanesa aty amiko fa izao ny hanome anareo fitsaharana. Inonao ve fa hanao arak'izay nolazaina izy? Raha inonao izany aza lanjaina intsony ny enta mavesatry ny fahotanao fa apetrao eo amin'ny mpamonjy izany. Matokia azy. Tsy efa nampanantena ny hanome fitsarana anao ve izy? Indrisy fa olona maro ny tsy maintsy ilazany an'izao teny izao manao hoe kanefa tsy mety manantonay ianareo hanananareo fiainana. Mpanjino Kristy, dinio ny momba ny fitiavana sy ny indrafony, hameny fanahinao amin'ny fahareko-rekoana manoloana ny fahotana rehetra izany ary hiteraka faniriana lalina ny fahamarinan'i Kristy. Ekeo amin'i Kristy ireo fahotana ary miasa aminy amin'ny fanahy mangorakoraka ka ireo fahotan'ireo inoe fa voavely izany fa izao ny teny fikasana mahafinaritra azontsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany raha lasa nabavisany, atodio amin'i Kristy ny fijerinao. Banjino izy izay feno fahasoavana sy marina, ampandalo ny fahatsarany eo amin'ny lohanao izy ary anafina anao ao amin'ny antsefatsefaky ny aram-bato. Azaka ny fahitana an'ilay tsy hita tokoa ianao ary hanovanao ny fibanjinana azy. Amen. Vavaka isika. Io Tompon'Andriamanitra mbola misaotra anao izay hainy amin'izany teninao izany. Mba hirato ny masonay, ahita ny tsy fahamendrehanay ary ampaharato ny masonay ahita ny voninahitra ao. Anaran'i Jesosy, amen. Yeah.